Vaovaon'ny Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetik'asa vaovaon'ny ivo-toerana fanamboarana karazan-tasakafo vita amin'ny lafarinina Mofoko. Akoatra izay Hanampy mavitrika ireo ankizy hiditra an-dakilasy ireo anivon'ity orinasa ity. Hanohana ny fidiran'ny mpianatra ao amin'ny mpianarana vaovao izay isokatra amin'ny fomba ofisialy manomboka ny alatsinainy fa 7 volana oktobra ho avy izao ity ny orinasa izay isany mamokatra ny mofoko. Tsy ireo mpianatra izay hiditra hianatra ihany anefa no azo tombony amin'ny vokatra vaovao fa isany kendrena amin'izany ihany koa ireo sahirana. Karazana mofo izay notovanina otrikaina ary amidy amin'ny vidiny tena mirary araka izany no atolotry ny ho an'ireo mpanjifa. Anisan'ny miara-miasa manokana amin'ny orinasa ny Ofisy Nasionaly ny Fanjarian-tsakafo izay niara-namolavola ny tetik'asa ho amin'ny fanampiana ny mponina amin'ny fanatovonana ny otrikaina toy ny vina, ny fer sy ny vitamine B9 izay otrikaina manampy amin'ny ady amin'ny tsy fahampindra izay mbola mahazo ny 500 ny malagasy. Ny anton'izay dia satria mbola ambony ny tamin'ny amin'ny na tsy fahampindra eto Madagasikara izay mbola atao hoe olana eo amin'ny fahasalamam-bahoaka na problème de santé publique. Izay zany no antony isafidianana ireo otrikaina ireo. Ny marihana eto dia atao hoe fortification zany dia fanomezana amin'ny tany kely isan'andro ny tany ilain'ny vatan'ny olombelona amin'ny otrikaina. Noho izany dia mameno ireo programme gouvernement teo anatrehan'ny fanomezana pilfer vazaza any an-tsekoly na atao hoe programme de supplémentation en fer acide folique izay lafo dia lafo tokoa ny vidiny. Indray mandeha isan-taona izy io no atao nefa dia midangana tokoa ny teti-bola ilaina amin'izany. Manana ny kalitao avolenta ary mifanaraka ihany koa amin'ny filan'ny mpanjifa tanteraka raha ny vokatra izay vokarin'ny izany ihany koa dia azo jifaina amin'ny vidiny mirary na dia avy roeny ny kalitao fahita andavanandro aza ny kalitaony. Izay mety na tery mpamokatra tantrefitany tsy maintsy nampidina lanjany kanefa araka ny hitanareo rehefa mampiasa ny teknôlôjia ary fomba mampiasa ny akora fantona dia afaka manolotra tsara eo amintsena vokatra ohatran'ny hoe tena mofoko tena hitantsika 180 grammes izy tsy tena mety lafo. Izany hoe miankina amin'ny teknôlôjia ny fomba fiasa ny fifanterana ny akora. Afaka hoe mety manaraka ny fidirana rehefa mividy kanefa mety ho koa hoe tsy fananana ny teknôlôjia ahafahana mifehy anjifankarazany. Anisan'ny nanamarika ity tetik'asa vaovao ity indrindra ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina izay isan'ny nanatrika ny fotoana androany dia ny ministry ny varitra Ramatoa Olga satria ihany koa fidiran'ny mpianatra dia izaraka eo an'ireo mpianatra miisa 2 alina entina hanampiana ny fahasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra ny orinasa manomboka izao araka izany dia ho hita manerana ny botika sy ny botika mandehandeha rehetra misy ny mofoko ireo mofo be otrikaina hanampy amin'ny fitombon'ny zaza malagasy.